Nonoy. Nono. Je chante la gloire du Seigneur. Pour les oiseaux et les troupeaux de chaque jour et chaque nuit, je chante.
toerana dao tsika toko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, isika rehetra manatrika etony. Mihetsepo tokoa ny tenako mahita anareo manoloana eto androany. 7 febroary 2024. 7 febroary 2024. Folo taona aty aoriana dia indreky tafavory eto amin'ity lampanambotsy ity isika rehetra. Iray fo ho fatsiarovana ireo havana sy namana rehetra lavo sy namoiny ainy, ary koa tsy azo ataontsika ny manadiny ireo izay naratra ka nitondra takaitra tsy fidiny tamin'izany fotoana izany. Tsy azo adinona ihany koa ireo mpiray tanindrazana mpitolona rehetra, miarambona rehetra tany amin'ny faritra, dia ny any Ambositra, Farafangano, Manakava, Vangaindrano, izay miompo amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Tsaroko manokana eto ireo 7 mianadahy lavo tamin'izany tolona izany. Tsy afaka ato an-tsainy hatramin'ny androany niendriky ireo tanora namana lavo sy naratra tetsy amin'ity toerana ity, ary mbola maneno ao an-tsofina hatramin'izao ny kikika sy ny antsoantsony izy ireo. Tsy kena intsony mandrakizay ny fisian'ny toe-javatra toy ireny izay nandatsahana ny rany mpiray tanindrazana ary anafarana ny taranaka faramandimby mba tsy hisintsony malagasy ray sy malagasy reny no mandripaka ny malagasy toy azy ninninna hevitra politika tsy mitovy eto amin'ny firenena. Izay indrindra no anisan'ny antony nandeferako tamin'ny taona 2013. Hoy aho hoe aloko ny tenako no mandefitra ary tsy nilatsaka hovidiana ho filohan'ny repoblika ny tenako tamin'izany andro zany, mba tsy hisian'ny fifandonana sy ny raha latsaka intsony eto Madagasikara. Ary nanome ohatra ny mpanao politika ny tenako, ary mipofoko ihany koa fa tsy ny fitiavatena na ny fitiavatsezy na ny fitiavam-pahefana sanatria no mibaiko, fa kosa ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitandrovana ny firaisan-kiny ny vahoaka malagasy, ary indrindrindrindra ny fiarovako ny ain'ny malagasy tsy vaky volo. Amin'izao ora sy fotoana hitenenako izao dia mahatsiaro manokana ho an'ireo rehetra niaran-doza ny tenako, ary koa ianareo fianakaviany izy ireo. Misy antony lehibe no nanaovantsika an'ity sary eto ity, izay sarina vorona mariky ny fahafahana izy io na ny liberté. Fahafahana hoentsika manavitra n'ity firenena sy Madagasikara malalatsika ity, ka ny aizina, ny rahona, ny zavina
zay niainantsika sy ny lalovany ty firenena malagasy ty dia ataontsika toy ny lasa fa noavy zao no banjinitsika ary zay hoavy banjinitsika zay dia matokisonareo fa tonga ny fotoana anavotatsika ary tsy maintsy hoavitra ity firenena malagasy malalatsika ity. Misy firenena mbola nandalo zavatra sarotra noho itsika toy ny firenena any Rwanda tamin'ny taona 4,770 dia ady hatrany mahery vaika no nisy tany Rwanda. Ankehitriny zany Rwanda zany dia firenena mandroso indrindra aty Afrika. Tsy nisy nino, tsy nisy nahatoky hoe firenena androso ary modely zany Rwanda zany. Matoa amin'izao reto androany manoloana anareo dia manamafy fa tsy ho raraka-tany ny ainana foy ny tolona rehetrarehetra nisy sy natao teto amin'ny firenena ary ho ataontsika modely amin'ny fandrosoana i Madagasikara. Roa herinandro mahery kely no nitantanako ny firenena ankehitriny fa masamy laza aminareo fa tao anatin'izay roa herinandro zay raha nitetika asa vinana asa zay napetraka, ny asa zay ho atombotsika, ny asa zay ho ataontsika ao anatin'ny 5 taona dia mbola averiko eto indray fa asa tsy nataon'ny mpitondra rehetra ny fandimby ary ho taratra ho modely tao anatin'ny roa herinandro mahery kely fotsiny dia ho hitanareo eo amin'ny fampandrosoana hoentsika ho amin'ity firenena malalatsika ity. Nolazaiko teo hoe tsy ho avelatsika raraka-tany ny ainy rahalahtsika, ny anabavy, ny zoky sy ny zandry ary ny heriposy, ny heritsaina ary koa ny fitiavan-tanindrazana an'izy ireo no entiko anangana sy anavitra an'ity firenena malalatsika ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manana adidy isika manoloana izany zavatra rehetra izany ary ny adidy tsy an'olo-tokana fa antsika rehetra. Ny tenako manokana dia efa nilazaiko mieny fa anao niezaka rehetra izay tratra ny heriko rehetra ary afaka 5 taona dia masamy laza amintsika fa ny asa ho ataontsika miaraka, ny fitiavan-tanindrazana zay opotsika dia hiasa aingantsika, hiasa mafy isika ary afaka 5 taona dia ho reharehan'ny malagasy tsy vaky volo i Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny androandroany dia tsy fahatsiarovana fotsiny no ataontsika fa fanamafisana ny tolona izay nataontsika. Koa mila mivondrona isika, mila mirahiny fa mbola manana didy isika velonaina ankehitriny manoloana ny tantaran'ny firenena. Eto dia mahatsiaro manokana anareo rehetra satria 10 taona lasa marina izay nisy ireo nialan-daharana, nisy ireo namadika ny tolona fa kosa ianareo rehetra mijoro ankehitriny dia mbola nampijoro mampijoro navitra nyity firenena ity ary tsy maintsy hoavitra i Madagasikara. Eto mahita ny Solange kely avy ianao miakatra kely aty Solange. Ny rain'ny Solange tia dia anisan'ny maty voatifitra. Meo micro kely ane Solange eto tamin'iny tolona iny 13 taona izy tamin'izany dia nalaiko ary eo ianao Solange napiko tamin'ny fianarana, nizoro izy, nilofo izy
Ary ankehitriny Solange dia nahazo diplôme maro ary miara-miasa amiko, hiara-iasa amiko akaiky hanavitra an'ity firenen'ity. Mba tantara kely Solange na meko fitenenana kely ianao zay zavatra tianao lazaina. Tsy niteneniko izy io ampiakariko ety fa za menamenatra fa vahaolombelon'ny tantara ianao dia meko fitenenana. Mankasitraka Monsieur le Président, folo taona lasa tokoa izay no nandaozan'ny dadanay, folo taona tena niaretana ny mafy, folo taona tena natsapana ny mangidy. Soa anefa fa nisy ny solo toerany indray nanampy tamin'ny fianarana, eny fa na dia tamin'ny torohevitra maro samihafa azy ianao Monsieur le Président. Ary mbola tsaroko ny teninao fony izany raisinao tato Ambosiroatra tamin'ny 2009 voavakabaka tamin'izay dia hoy ianao hoe Solange, si tu veux réussir dans la vie, fixe des objectifs. Tsaroko Monsieur le Président, ary izany indrindra no nientiko niatrehana ny folo taona izay nodiavana. Teo ihany koa ny mamako, neny izay nikarakara tsy nandriandro, tsy nandrialina tamin'ny fikarakaraianay rovavy. Teo ianao tsy mba lavolefona na lasa ary dada. Teo foana ianao na nisy fotoana nisy échec tamin'ny fiainana dia teo ianao nanampy anay. Ndreto izay mianaka Monsieur le Président hitondra teny fisaorana lehibe indrindra ny tsy nanadinonao ny mpiara-mitolona rehetra tao anatin'izay folo taona izay. Ndreto izay misaotra ary mbola mirary soa anao havita ny adidy lehibe eto amin'ny firenena izay miandry anao ihany koa ary vonona izay hiara-iasa hitondra ny traikefa kely izay mba hananana nandroratovina tamin'ny fianarana nandritra izay fotoana izay. Mankasitraka tompoko. Ya, misaotra ny Solange sy ny reniny ny mamany. Tsy mora tokoa sady sarotra izay lalana midiavitsika izay. Amin'ny fiainana rehetrarehetra dia misy ny lalatsarotra, misy ny ambony, misy ny ambany, misy ny aizina fa misy ihany koa ny hazavana. Fa ankehitriny dia mipotsaka ny masoandro ny fanovana, ny tara-masoandro, ny tana-masoandro ary ho avy ny anjara-masoandro ny malagasy rehetra. Hiasa mafy isika ary ny teniko aminareo dia matokisinareo aho fa tsy maintsy tafita i Madagasikara. Masina ny tanindrazana, misaotra tokola, mankasitraka tokola. Misaotra anao Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara. Isaorana ihany koa ny Premier Ministre Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa sy ireo gouvernementa tarihany. Zao tsika dia anaraka ny hira, hiara edo na ilahira hoe de lefty fandray tanana.
Thank you.